tarana ny fikambanana haigasy zay efa niasa nandritra ny 5 taona. Fikambanana haigasy zany dia miaro ny sotoavana malagasy ary mamerina ny tsy manamafy ny asan'ny tanàna. Sotoavana zany dia manandratra ny sotoavana malagasy izahay eo amin'ny sehatry ny kolotsaina, fanabeazana ary fanatanjahantena izay famitezana ny tena fahendrena malagasy. Eo ihany koa ny asa sosialy sy ny resaka fizahantany. Na oviana isika malagasy ary tokony tsy ho adino mihitsy zany fisian'ny sotoavana izany raha tsy resaka fotsiny ny fahendrena sy ny fifanajana sy ny fihavanana. Dia tokony ho fantatry ny be sy ny maro tsara ny atao hoe sotoavana dia ny tantara, ny tenireny ary koa ny tany. Ny asa efa natao moa zany dia resaka raha kolotsaina zany no resahana, dia mikarakara festival na hira gasy makotrokoroka izay efa tanatin'ny 5 taona hiditra ny andian'ny fahenina zany izay amin'ity. Teo ihany koa ny tany an-tanàna tamin'ny voninondry zany izay dia nanao hetsika hira gasy-gavana nandritra ny 5 taona, dia nandoko ny CEG ny tanàna tamin'ny voninondry ary koa motiveny izay ankizy mahay indrindra amin'ny CEG amin'ny 6e, 5e, 4e, 3e izay mahay indrindra zany amporisihany hianatra tsara ny ankizy dia ny fikambanana haigasy no miantoka ny année scolaire ny manaraka. Dia eo ihany koa ny ireo tanora zany izay karakarana tournoi, pétanque, basket, foot à 7. Dia rehefa te hiezaka zany ireo ankizy ireo dia nananganana club ka amin'izao fotoana zany izy ireo dia efa mandray anjara amin'ny resaka championnat eto Madagasikara zany, championnat de Madagasikara amin'ny resaka pétanque sy ny resaka basket. Ny tena tiana tongavana mihitsy moa zany amin'ny androany dia hoe manentana ny tsirairay avy andray andraikitra eo amin'ny sehatra ny fampandrosoana amin'ny firenena amin'izay anjara tandrify azy sy manandrify azy tsirairay avy fa tsy voatery ho mpanao politika vao afaka mandray andraikitra hampandroson'ny firenena. Zany dia mampandroso ary izay ilay mamerina ny asan'ny tanàna. Dia nisy nametraka fanontaniana mihitsy hoe misy ifandraisany resaka be ny tanàna ve? Tsy atompoko. Araka ny teniko tsy voatery manao politika no mpanao politika vao afaka hampandroso ny tanàna. Tsy voatery ho be ny tanàna ny tenako na dia hoe filompanorina ny fikambanana aza vao hoe hampandroso ny tanàna. Fa na olona tsotra aza, olom-pirenena tsotra dia afaka handray andraikitra hitondra ny anjara biriky amin'ny fampandrosoana ny firenena. Miala tsiny ry lamina la fonoro eroy, di misy resaka sy teny